Faly mifankahita amitsika faly tena faly ndray a miarahaba anareo rehetra manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy anatin'izao mivantana izao. Ny zavatra mba ho partageko atsika an'io a de somary resaka témoignage izy ty fijoroana vavolombelona ny hoe fiarahana amin'i Jesosy Kristy a ny fifandraisana amin'i Jesosy Kristy ary ny tokony ho toe-pontsika ao anatin'izay hoe mifandray miray sy miaraka amin'i Jesosy Kristy zay eo amin'ny fiainana andavanandro. Fa mialohan'ny idirantsika am'izay a de hihira anankiray aloha tsika voninahitr'Andriamanitra. Sotrany namana farandriamamontsy tsika ny am'izany hira zany hoe deran'ny Jesosy foana zay le tarigetra hoe manaradian'i Kristy miteranazy foana amin'ny zavatra rehetra. De miainga am'izay mihitsy le témoignage mba zaraiko amitsika entiko ampahirizako atsika androany. Tiako aloha fa nisy zavatra tiako zany mba ampitaina amitsika fa nisy zavatra ohatran'izao zany nisy eo tamiko a tamin'ny vendredi an'ny Pentecôte teo a natao opération a niditra hôpitaly de nisy zavatra nisorona tao anaty lohako tao. Mety kangana aminareo hoe zao de efa mivoaka bon tsy tantaraiko détail le izy fa natao opération akony a de
vita ny opération nandeha ça a bien déroulé vita soma tsara de rehefa vita iny de ty semaine ty début de semaine juste après ny lundi de Pentecôte nanao vaccine covid ndray de raha fijerinareo zany somary hita hoe reraka hoe faible état zany ny état en tant que humain zany faible zay mahatonga anazy somary mamerimberinaina kely am'ireny resaka ronono sy ny zavatra ohatran'izany reny de vokatr'izay zavatra rehetrarehetra zay ny fanesesy de misy impact ihany amin'ny vatana amin'ny maha olona en tant que hoe humain de ça pèse amin'ny tena le izy da mesatra amin'ny tena le izy de zay no antony hoe endrika somary reraka torovana vizana sotran'izany fa misaotra mitombo foana amin'ny zavatra rehetra ary zay no nahatonga ny safidy manokana an'ilay hirany farandriamamonjy teo aiza ho aiza le tena tiako hitondrana témoignage tiako hitondrana fampahirizana lay opération de efa fantatra mialoha le izy ary efa fantatra fotoana ela be hoe ho atao opération amin'io daty io de rehefa ho atao opération ny tenako arak'le fampianarana efa nampitaiko teto foana hoe isika rehefa tonga amin'ny toerana anankiray de mila mitandrana foana fa misy esprit misy fanahy mianime azy ireny toerana rehetra isitsika ireny misy an'izay vidéo zay fa nataoko tsara iverenanao any aoriana de za manokana rehefa fantatra fa ho atao opération de misy zany ny travail nataonay mianakavy kely pendant ary nisy ny travail nataoko izasa mirery nandritra nisy ny travail nataonay mianakavy kely taloha de nisy ny travail nataoko zasa mirery pendant juste au moment avant le pic avant le hoe instinct anaovana opération minitra farany taloha ny anaovana opération surtout jusqu'à ce que hoe perdu connaissance jusqu'à ce que hoe tsy mahatsiaro tena important be ty zavatra ambarako anao ty ary tiako ianao ianao anazy tiako ianao itirer leçon am'le izy mbola mitoy ihany zay travail zay après ny opération hiditra am'le détail tsika talohan'le opération izay mianakavy kely tiako mba zaraina amitsika amin'ny maha mpanompony Kristy anay amin'ny maha fofombadin'ny Kristy amin'ny maha ray mpianakaviana de mandray rôle lakony isakariva misy foana ny cellule de prière tsy maintsy ataonay ninninona zavatra miseho pendant la journée ninninona mety ho endrika zany ninninona fisehoan'izany ninninona tsy fanarahana atao anatin'izany ninninona effet nateraka zany de tsy maintsy misy io atao hoe cellule de prière io atao tokantranonay za tsy manery manao partage manao témoignage na soaly izy ary nahitako maminy nahitako tsiro mpiainana ankoatra zay iainako sady ity tany zay mahatonga na mizaran'le izy aminao ihany ko andramo ka izaho fa tsara miaraka amin'ny Jesosy de rehefa fantatra araka le fanambarako teo hoe efa mialoha de fantatra fa isy ny opération zay ho atao amiko isy zavatra ho esorina atao anatin'ny lohako ato de nisy ny préparation araka ilay nolazaiko teo niaraka tamin'ny fianakaviako niaraka tamin'ny ankonako zay efa mianaka kely de nidikan'izay travail zay de efa nisy ny fitondranam-bavaka mitondram-bavaka ny tenako mivavaka miady amin'Andriamanitra mitolona mitondram-bavaka ny vadiko mivavaka ny lamatoro
mivavaka ny fararaha, mipartisipe daholo ao anatin'le travail zay. Oentina mbavaka, ny oentiko ambavaka tam'izany a ny ofisier hoan'ny opération. Tononona mbavaka tam'izany a ny professeur izay kirakira, ny dokotera, ny anesthésie zay ho atsindrona sy aletika amiko mbola tsy fantatro tam'izany, ny fandrina zay toerako, ny esprit ao amin'ny hôpital rehetrarehetra. Ny détail an'izany ny oentina mbavaka daholo. Mizara aminao fotsiny aho. Ary mampita zavatra aminao hoe aza tao ambany zavatra rehefa misy zavatra ohatrehanao ohatrandreny fa misy foana ny travail, misy ny zavatra tokony ho atao amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra antsika ary ny maha olona exposé atsika eto amin'ity izao tontolo zao ity. Rehefa tonga ary ny fotoana nanaovana opération ana, vao nanitsaka fotsiny ny tontolon'ny hôpitaly de efa nanonona ny anarany ny avo indrindra, ny antso an' Jesosy Kristy. Tena andalana de fa nresaka tamin'ny foana sady mitondra fiara, petrako am-pelatananao Jesosy, ny fivainianako amin'ny hôpitaly, ny opération izay ho atao amiko, ny tontolon'izany momba izany. Ary rehefa nanitsaka ny hôpitaly de teo de fa manomboka tsy mijanona ny mi-invoquer, manambara atao anatiko, miteny amin'ny avo indrindra. Enao malala Jesosy, enao malala raiko tsara indrindra fa ny hôpitaly tahaka izao enao napita fahalalana tamiko, fa itony toerana itony de ivangongony ny esprit isan-karazany, itony toerana itony de ivangongony ny malady isan-karazany, itony toerana itony de misy ny fahanany fahafatesana isan-karazany, itony toerana itony de misy fanahy legiona mifehy azy, itony toerana itony de feno antikristy, itony toerana itony de feno olona mialaina, itony toerana itony de misy fiainan'olona vy maro mivezivezy mifampiditra. Apetrako eo am-pelatananao Jesosy ny momba rehetra satria exposé manomboka eto. Za de olonao, za de mpanomponao, za de zanakao. Ary nanomboka teo ny fifandraisako de tsy misaina niza siza tsony, tsy misaina ny opération tsony fa misaina ny protection, misaina ny fiarovana. Efesianina 6 ifandresantsika teto zany, misaina mametraka en communion, en connexion amin'ny avo indrindra, amin'Andriamanitra, amin'ny Jesosy Kristy, mametraka ny tontolo momba rehetra. Zany ny fiainana ny ainako, ary zany ny zavatra apitaiko aminao. Rehefa tafiditra atao amin'ny hôpitaly chambre, rehefa tafiditra atao tsy 666 aloha le chambre 366 de tononona mbavaka, tonony ao anatreny Jesosy Kristy ny infirmière rehetra, sarika mivezivezy, apetaka zay tokony apetaka, fikarakarana ny drap, misy mpanampy be da be tonga am'izao no miditra bloky, ainsi de suite. De tsy mijanona izay fanononana ny hoe fametrahana ny tontolo rehetra, ny mombana rehetra, satria ny olona ikirakirana tsy fantatro, mety tsy mpivavaka izy, mety antikristy, mety ateo izy, mety avy nanao firaisana ranofo izy, mety tsy fantatro. Tsy tiako hisy esprit apita aty amiko amin'ny alalan'izany olona izany. Ary izany no ampitaiko anao, izany conscience izany no tiako ampitaina aminao, izany fahatsapana izany no tiako komba iainanao. Be da be mihitsy mipino, be da be mihitsy milaza azy kristianina, fa rehefa tonga stojo ohatra hoe amin'ny opération tahaka ny cas zay nahazo ana, vao tsy ela ho de inona zavatra misy, lay opération no mibahana betsaka amin'ny fahitany, amin'ny tontolony, de adino zay hoe
tokony fotoana ifandraisany amin'Andriamanitra ametrahany amin'Andriamanitra tokony fotoana iresahany satria tsisy malala ny minitra après isika rehetra za tsy tao anatin'ny tahotra nanaovako an'izany tsy tao anatin'ny hoe mety ho faty eto aho tsy tao anatin'ny hoe sao de lasany amin'ny hafobe aho fa ny fotoana rehetra na de opération na de zavatra tahaka izany ara de nararotiko aho na vako na moazako ny fifandraisako amin'Andriamanitra zany ny zavatra apitaiko aminao zany ny zavatra zaraiko aminao zany betabe ry havana ny olona no tapaka izany zavatra resahantsika izany a rehefa ao anaty fahoriana izy betabe ny olona mitapaka izany zavatra resahantsika izany a rehefa ao anaty opération sy tahaka ny kaza ny ainako betabe ny olona no tapaka izany zavatra zany a rehefa ohatra hoe mivaly ny résultat d'examen de tafiditra ao anatin'ny hafalin'izy fa inona ny toerana iainana solony ohatra hoe fiaraha-misakafo amin'ny namany fisotrotoka bala sy ny zavatra ohatr'izany filipahana sy ny sisa rehetra zay le efa resaka porte ouverte fa eo indrindra ny mila mifono conscience ny olona anankiray mila mifo izy a mila taitra fona izy a mametraka an'izay fifandraisany amin'Andriamanitra izay zany ry havana le zavatra zaraiko aminao zany le zavatra partageko aminao zany le zavatra mba tiako ihany koa iainanao nandeha ny opération nampiakarina teo ambony fanindrina am'izay a miditra amin'ny couloir isan-karazany vavaka foana le olona manosika anahy amin'ny fandriana angamba miaraka amin'ny zavatra rehetra ny fil isan-karazany a mety mieritreritra izy hoe adalanga amin'ny teolo ty fa tsy ao an-tsaiko zany tsy mieritreritra n'inona fa tsy hoe tompo manomboketo a toy ny efa fifandraisako aminao ianao mahalala ny zavatra rehetra ny opération rehefa aveo ianao mahafantatra an'izany Jesosy apetrako aminao foana aokitoy tsy tapaka ny fifandraisako aminao tonga atao amin'ny bloc opérateur am'izay a mbola conscient tsara miresaka eo mivezivezy eo ny mpandidy rehetra hitako daholo ny tarehany sy ny rehetrarehetra tononoko tsiraray ambavaka amin'i Jesosy hitanao itsy olona itsy Jesosy mety olona tsy mivavaka io mety silamo io mety hindou io mety tsy fantatro sy religion io mety mpanompo sampy io mety tsy fantatro Jesosy fa de tononoko ambavaka aminao tsy manam-pahefana aminay io na de manam-pahaizana ary izy na de izy ary no hiviravirana na de izy ary no andidy ana na de izy ary no metaka ny zavatra tokony apetaka amina rehetrarehetra selon ny besoin pour mon état de santé tsisy fahefana amiko reo zay fatokisako zay fatokisana zay napetrako taty anaty nomeko lanja taty anatiko de napetaka am'izay ny anesthésie de rehefa napetaka ny anesthésie teto le masque be iny par voie respiratoire de misy zavatra sina foanao zay de miteny izy hoe respirer expirer inspirer expirer à fond plus ianao zany mi-inspirer de mi-inspirer an'le rivotra izay mahatonga anao inconscient petit à petit zany mahatonga anao tsy atsiaro tena hatramy minitra farany averiko tsara ty tsindriko tsara hatramy minitra farany a tsy nahatserovako tena de zao foana ny teniko Jesosy eo ampelantananao ny fanahiko eo ampelantananao ny vatako hatramy minitra farany hoe j'ai perdu connaissance taio izy telo mianaka kely raha izao no ora farany a de anao a Jesosy a izy telo mianaka kely eo ampelantananao tsy manana ihany am'izany hatraminy fotoana farany hoe tsy conscient intsony a de mitolona ambavaka any am'izay ary mamerina foana ny hoe tsy manapaka amiko Jesosy Kristy a ny fanaratsy a na de exposé ara ny vatako manontolo a manoloana ny reto olona mpandidy reto manoloana ny reto olona rehetrarehetra izay manatrika reto izay ikirakirana sy hiviravirana
ny anjerinao a ny raha maherinao a ny fanahy masinao a ianao sy ny fahefanao amy maha tsy tohanao efa ny fanekeko ianao no miahy amy fafy anao napetrako tato anatiko zay antoka izay avy eo a inconscient total lariavana de taitra avy eo a nisaotra ny tompo fa vita ny opération. Ny afatra tiako ampitaina amitsika de hoe mifoaza fontsika aoka isika itoetra foana amin'ny toe-po manana fifandraisana amin'ny avy indrindra manana fifandraisana am' Jesosy am'izay rehetra ataotsika fa izany no mampiavaka atsika amin'ny olon'izao tontolo zao. Betsaka ny tsy manana an'izany principe izany, betsaka ny tsy manana an'izany fomba fiainana izany, betsaka ny tsy manana an'izany natiora nyzaraiko taminao zany fizarana fotsiny ho any za tsy manery anao mety ozy ianao hoe adala angamby olona io tsy fantatro fa zay fotsiny tery tatapoko mba tiako zaraina atsika manampy betsaka anao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra sy ny fanomponao an Jesosy Kristy. Misy teny soratra masina zay tiako zaraina amitsika ny 2 Corinthiens 12 andininy fahasivy, ny Korintiana faharoa toko faharoambefolo andininy fahasivy. Expérience any Paul izy ty nefa hoy izy tamiko nefa hoy Jesosy Kristy niavy indrindra tamy Paoly ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena koa maika sitrako ny rehare amin'ny fahalemeko mba hitoerany herin'i Kristy amiko. Hafa ny contexte ny ainan'ny Paoly teo, hafa ny expérience any Paoly teo fa ny tena tiako hisarihana ny saitsika de le hoe amponao ny fahasoavako ny heriko tanterahina amin'ny fahalemeko hoe amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Mazava ho azy fa moi personnellement zany matoa narary nandalo opération de suis faible malemy fa am'izay fahalemeko zay mihitsy no amoazako an'ilay natiora efa fifandraisako am' Jesosy Kristy hoe ampy a Jesosy Kristy ny fahasoavanao, ampy a Jesosy Kristy ny fisinao eo amin'ny fiainako, ampy a Jesosy Kristy ny zavatra efa miseho sy mbola asehonao expérience iainako ety ambonin'ny tany ety ary isaorako anazy zany misaotra anazy misaotra anao Jesosy ny am'izany rehetrarehetra izany fa ny heriko mampahery anazy zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany de Jesosy Kristy manome fahatsapana hoe ampoka sy antonony ho ny expérience zay iainako hoe mandalo opération malemy ao anatin'le opération la preuve hoe marary kanefa ao anatin'le aretina mihitsy no mbola afaka miantso, mbola afaka mahita fifandraisana am' Jesosy Kristy ampy any fahasoavany, ampy le fahasoavany, sambatra manana an'izay fahasoavany zay. Ny olona mantsy be da be mieritreritra hoe ny navy mahasambatra amin'ny olona de hoe manana villa be Porsche Cayenne des billets d'argent des filles à gauche à droite zavatra ohatran'izany fa
le izay le hoe fahasoavana tany am' Jesosy hoe ampy tahaka le hoe meo anain'io nianina sahaza ao anay hoe justa zany justa tsy ampiana tsy analana tous les jours zay foana ny ainana ka nafaly zany ianao de misy fahasoavan' Jesosy Kristy ampy antonony ao anatin'izay ory ianao misy fahasoavan' Jesosy Kristy ampy sy atonony ao anatin'izay malahelo misy fahasoavan' Jesosy Kristy ampy sy atonony ao anatin'izay mitomany mandalo opération ny tenako ianao ihany ko satria mizaha expérience aminao ho an'izay ao anatin'ny aretina sy ohatran'izany ampy ho any fahasoavana tsapa zany le izy fiainana expérience de izay zavatra izay le hoe fitoeran'ny herin'ny Kristy ato anatiko zay le expérience iainan'ny Paoly eto ampy anao ny fahasoavako ozy miavy indrindra ny olona manana an'izay fahatsapana izay tsy mitady mihoatra tsy mitady ankoatra fa mionona fotsiny any amin'ny hoe famoazana an'le relation any am' Jesosy de ao anatin'izay relation misokatra izay izy no mitady an'io ampy sy antoniny io izay izy no atao hoe miaina ny sitrapon'Andriamanitra mbola ety tany any zay fa ny fiainanao an'izay ety tany no mamoaka anao manosika anao hiditra amin'ny fiainany andray ankoatra zay ny fizarana netiko nampaherezana anao averiko ihany hoe ninona contexte isinao sy ainanao de antsofon'i Jesosy Kristy fa mamy sy tsara ny miaraka aminazy zay ny expérience ny ainako misy lesona afaka antsoanao tao anatin'izany irariko soanao de mirasoanao ary tahiny Jesosy Kristy veloma tompoko